Halleloia, miarabantsika rehetra ary mirahsoa amin'izao maraina ny 7 ny volana May izao. Mivavaka mba ho feno ny tokantranonareo ny fonareo ary ny andronareo androany ho feno ny fiadanan'Andriamanitra. Makasitraka ihany koa amin'ny fanarahanao an'ity anina sahaza isa-maraina ity ary mirary anao azo tomana ara-panahy androany. Aza dino fa mbola ato anatin'ny volana fahindriny tsika izao ary hotahin'Andriamanitra ne ianao. Ny loha hevitra amin'ity maraina ity dia ny hoe tahotra sy fisainana mazava. Tahotra sy fisainana mazava. Dia tsika haka ny 15 amin'ny Salamo 110:110. Salamo 110:110 izay milaza toy izao hoe: ny fahatahorana ny Jehovah ny fiandoham-pahindrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, ary maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Amen. Amin'ity andro maraina ity dia te hampatsiahanao Andriamanitra ny fahamarinana manan-danja anankiray, dia ny hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra dia miaro ny fahatakarantsika ara-panahy. Eny, rehefa very mantsy ny fahatahorana an'Andriamanitra dia manomboka miantso kelikely ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy. Manomboka manamarina toe-tsaina izay nilavin'Andriamanitra teo aloha ny olona iray, manomboka manaiky ny marimaritra iraisana, miaina ny fahatsapan'ny fieritreretana. Ary indrisy nefa fa izao no mitranga amin'ny fiainan'ny maro ankehitriny. Fa hoy ny Baiboly, ireo izay matahotra an'Andriamanitra dia mitazona fitsarana tsara, izany hoe manana fisainana mazava, manana fo voalanjalanja, manana fanapahan-kevitra endry. Ny atao hoe fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy fahatahorana azy ohatrany hoe mpitondra jadona izy, tsia. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia ny fanehoantsika fitiavana an'Andriamanitra trany amin'ny fiainantsika, ny faniriantsika hanome voninahitra azy amin'ny ady sy piriany rehetra amin'ny fiainantsika, na dia tsy misy mijery aza, na dia mahery aza ny fara-panahy, na dia toa mora aza ny marimaritra iraisana. Ary hitanao, io tahotra io dia lasa fiarovana anaty ao anatinao ao. Manakana antsika mba tsy ho hany amin'ny lalana diso, sady mitazona antsika hoe hifanaraka amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny Baiboly jereo ny Baiboly dia manome antsika ny ohatry Davida. Niainga tao anaty olana ny Davida, tao anaty fahalemena, tena hoe nanao fahatsoana lehibe mihitsy azy izy. Kanefa na dia teo azy izany rehetra izany dia tsopo teo anatrehan'Andriamanitra Davida, satria rehefa nanota izy dia niverina tamin'Andriamanitra tamin'ny fibebahana. Fa maninona? Satria mbola manana fahatahorana an'Andriamanitra tao am-pony izy, ary io tahotra io no nahatonga azy ho lehilahy araka ny fon'Andriamanitra. Eno tsara ny maraina, tsy hoe ny fianjerana fotsiny ao anaty fahotana no loza, fa ny tena loza dia izao ny fianjerana kanefa tsy mahatsapa ny fandresen-dahatra avy amin'ny fanahy masina ianao hoe nanota. Rehefa hoe tsy manelingelina antsika tsony ny fahotana, na tsy manisy lanja tsony ny fanatrehan'Andriamanitra itsika, rehefa mangina ny feo ny fieritreretantsika dia manomboka mikorotana ny saina sy ny fiainana. Fa mino aho fa anio maraina Andriamanitra dia mamoha ny fonao, mamoha ny feo ny fieritreretanao, satria izy dia mamerina ny fonao
mamerina ny fahazavana amin'ny heritreritsika. Koa an'io dia maka fotoana manokana miaraka amin'Andriamanitra. Ahoana no ampiaratsika n'izany tenin'Andriamanitra zany? Manasanao hamaky manontolo ny Salamo 112:100. Vakio milamina tsara zany ary sokafo ny vavanao rehefa mamaky ny Salamo, aza vakiana amin'ny maso fotsiny fa vakio amin'ny feo mihitsy, avoay mihitsy ny feonao. Dia avy eo rehefa vita izay dia mitoera mangina ao anatrehan'ny tompo ianao mandritry ny 2 minitra fotsiny. Aza miteny, aza mangataka ninina. Oka iny sakafom-panahy ao amin'ny Salamo iny ameno ny fanahinao tanteraka. Fa tsy miteny ianao, tsy mangataka ninina fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny. Satria hitanao misy fiovana izay ataon'Andriamanitra ao amin'ny mangina. Amen. Andehantsika hivavaka ary. Rainay tsara indrindra, tazona ao anatinay ny tahotra masina izay miteraka fahendrena. Aza vela ho tsy miraharaha ny feonao ny fonay. Omeo anay ny saina malina Tompo, fanapa-kevitra indry ary fanajana lalina ny fanatrehanao. Arova izay mba tsiditra amin'ny marimaritra iraisana, mba tsiditra amin'ny fanelingelenana, mba tsiditra amin'ny fahotana ary arova Tompo ny anjara voatendrinay. Amin'ny anara sahabidin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha ohatra ka nakasika anao izao teny izao dia soaty eo amin'ny faneho-kevitra hoe Tompo arova ny foko. Mirary andro mahafinaritra ho anao ao anatin'ny fiadanana sy ny fahendren'Andriamanitra ary mampatsiahy anao hoe tsy arova fa ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy fonjakory fa fiarovana ho an'ny anjara voatendrinao. Hitandrina ny lalany marina ny ianao ary hitandrina ihany koa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Hitahanao ny Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainanao. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra andro lava ohatran'ny Jehovah ianao. Docteur Ina Telesforiany ary tain'Andriamanitra indrindra.